ka dia mandany hatrany amin'ny 3,000 € ny marary iray sambany moa no misy sampandraharaha toy izao eto Madagasikara ary manana fitaovana avolenta sy mpandidy manam-pahaizana momba izay ihany koa isika eto Madagasikara amin'ny herinandro dia fantatra fa olona 12 sahady no efa hiatrika fitsaboana eo anivon'izay sampandraharaha izay. Tsy alalavitra amin'ny vaovaon'ny fahasalamana isika feno 5 taona no nijeron'ny fikambanana AAM Association des autistes de Madagascar moa no fanalavana izany ary fanambogoavana ho an'ity fikambanana ity ny fametrahana ivitoerana taratra na ny centre pilote eny Abena Sandratra Fenoarivo eny anatanterahana izany nefa tsy maintsy misy ny hetsika fitadiavam-bola entina nanganana ny foto-drafitrasa. Nijoro ny taona 2024 ny fikambanana Association des autistes à Madagascar mba handray anjara mavitrika amin'ny fanentanana momba ny autisme ary mba isiany fifakalozana sy fanohanana eo amin'ny ray aman-dreny manana zanaka autiste sy ahafahana manabe ireo ankizy autiste eo anivon'ny centre Samio. Etsika maro no anamariana izany 5 taona izany. Etsika maromaro zany eritreretina atao ao anatin'izay faha 5 taona ny fikambanan'izay dia ao anatin'izay zany inauguration an'ny réhabilitation an'ny centre mihitsy misy fananganana douche WC vaovao château d'eau dia fanaovana fikarakarana etsika fitadiavam-bola zany ananganana ny toerana pilote ny Abena Sandratra izay anatin'ny ministère fanabeazam-pirenena. Izay zany no anatin'ny fankalazana. Hatreto dia mbola tsy fantatra mazava tsara ny mahatonga ny autisme. Raha ny tombatombana ny voaka farany dia mety misy ifandraisana amin'ny fanaovana vaksiny maro atao miaraka izany ary fantatra ihany koa fa maneran-tany tsy mitsambitombo ny tahan'ny ankizy autiste. Ny antony mahatonga ny ankizy autiste aloha dia mbola tsy fantatra mihitsy hatramin'izao. Ny any ivelany zany no tena manao fikarohana amin'io be dia be ny supposition isan-karazany hoe ny vaccination maromaro isan-karazany fa le vaccination zay zao zany ny vaovao enonay tena farany vao tamin'ity herinandro ity ary tao anatin'izay resaka izay nahitanay sahalanisa izay nilazaiko teo tamin'ny fisokafany ihany hoe tamin'ny 1900 taloha 1978 1 sur 15 000 ny enfants autistes. Début des années 80 efa niakatra 1 sur 5 000. Ny taona 520 dia ankizy iray amin'ny 500 no autiste, ny taona 520 dia ankizy iray amin'ny 50 amin'izao dia ankizy iray amin'ny 100 ary tombanana hatratra ankizy iray amin'ny 2 izany ny taona 20 sy 20. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka dia tokony atao lahara-pahamehana ny fijerena ny resaka autisme. Mariana fa efa maro ireo fikambanana misana ny autisme amin'izao ary efa tafajoro rahateo ny Autisme Fédération Madagascar. Isan'ny tanjon'izany federasiona izany ny amoahana ny atotanisa mikasika ny autiste eto Madagasikara.